Ampifanena mandrakariva ry avy malala ny fotoana toy izao ionantsika ianona ny tenin'Andriamanitra, ifampizara ihany koa izany tenin'Andriamanitra iainantsika amin'ity ity izany. Koa dia ho aminareo ilay olom-bo fidy araka fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray, amin'ny fanamasinana ny fanahy, amin'ny fanarahana sy famafazana raha an'i Jesosy Kristy, ampitomboina ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Zoma 13 septambra 2022. Imanjenantsika aloha hevitra hoe miorina amin'ny finoana ny mpi. Andeha ry ava-redera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Jehovah no mpanjaka, mitafy voninahitra izy. Jehovah mitafy, eny misikina hery izy. Ary zao rehetra izao nampitoeriny ka tsy hetsika. Ny seza fiandrananao nampitoerina hatramin'ny fahagola, ary tsy izay ianao. Manandram-peo ndrika Jehovah, eny manandram-peo ndrika, mampirondroana ny feo ndrika. Mihoatra noho ny rano, sady be no mahery. Eny mihoatra noho ny ondran-dranomasina lehibe. Ny voninahitra Jehovah any amin'ny avo. Ny teny vavolombelonao dia marina indrindra. Fa masinana no miendrika ny tranonao mandritra ny andro maro Jehovah. Amen. Andeha ry havana hivavaka isika.
Andriamanitra mpampianatra ianao ary tsy mba mandao amin'ny ady atsehana fa mamea anjara toerana miavaka ho an'ny olonao amin'ny alalan'ny asa ny fananao masina omenao ny tsiraray. Manoloana izany Tompo, mankalaza sy midera mivonahitra inaranao zahay. Tompo, fantatrao ny fahalemenay ary fantatray koa mangataka fahamonjam-ponao hatrany zahay. Mamindrafo aminay ary mamela ny elokay. Fa noho ny fananao masina izay hanazavana ny amin'ny fanambarany teninao izay nay miorina amin'ny finoana anao Jesosy Kristy. Ho vakiana aminay izany, fenonay izany ary andraisanay fampianarana koa. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, naovanay izany vavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny teny tery avana malala dia hitanao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 4:20 ka ny 5:20 ka hatramin'ny 9:20. Nivaky toy izao anaran'i Jesosy. Ary nisy Jiosy tonga avy tany Antiokia sy Ikonioma izay nitaona ny vahoaka ka nitorapato amin'ny Paoly dia nitarika azy ho any ivelan'ny tanàna satria nataony fa efa maty izy. Fa noho ny nanodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna. Ary ny ampitso dia niala tao izy sy Barnabasy ka nakany Derbe. Ary rehefa nitory ny filazantsara tamin'izany tanàna izany izy ka nahazo mpianatra maro dia niverina nakany Listra sy Ikonioma ary Antiokia indray izy. Nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy haharitra amin'ny finoana sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa nanindry loholona teo amin'ny isam-piangonana izy dia nivavaka sady nifatihanina ka dia nanolotra azy ho an'ny Tompo izay efa ninona. Ary rehefa nandeha namaky amin'ny Pisidia izy dia tonga tany Pamfilia. Ary noho efa nitory ny teny tany Perga izy dia nidina nakany Atalia. Dia niondrana atsambo ny ala teo izy akany Antiokia izay efa nanolorana azy ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny asa izay novitany. Ary rehefa tonga tao izy ka namory ny fiangonana dia nilaza izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny ombany azy sy ny namoahany varavaram-pinoana ho an'izay tilisa dia nitoetra elaela ihany tamin'ny mpianatra izy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray havana malala ho aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy, ilay mame fiadanana antsika koa izay hafa tsy tahaka fameny izao tontolo izao. Ka ny mofinaina resika teo ry havana, asan'ny apôstôly toko 4:20 dia milaza ny amin'ny vavaka fampianaran'ny Paoly. Fa ho an'ny rehetra ny fampianaram-pinoana, ho an'ny rehetra fampianaram-pinoana dia ho an'izay efa miorina tsara, ho an'izay efa miorina tsara. Vovaky enitsika teo ry havana, nampahery fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy haharitra amin'ny finoana Paoly. Misy ireo mpindravana izay niorina tsara tany Listra sy Ikonioma ary Antiokia noho ny filazantsara izay nitoriana tamin'izy ireo. Nampahery ireo efa nanolo-tena ho an'ny Tompo ireo i Paoly sy Barnabasy. Nananatra azy ireo, nanafatra ihany koa mba haritra hatrany amin'ny finoana izy ireo. Ho antsika mpanao tafika masina ry havana, tsarovy fa mba mila fampaherezana ihany koa ireo izay hiverina fa miorina tsara. Ambarao amin'ny hoe miorena tsara aza miova. Ho anao izay efa heverina fa miaina amin'ny asa fitoriana ny filazantsara dia izao atomoy eo aminao aloha ny fampiarana izay soratra masina torianao. Aoka tsy toy ny mpanery sika ka variana mitaona olona andeha fa izy tafajanona hatrany. Miroso hatrany ry havana satria zava-dehibe fiorenantsika ny finoana amin'i Jesosy. Dia izao koa ho an'ny rehetra ny fampianaram-pinoana dia ho an'izay mbola any ivelan'ny valan'ondry. Izany koa ry havana. Laza izay rehetra nataon'ny Tompo tamin'izy nomba azy sy namoahany varavaram-pinoana ho an'izay tilisa. Hitantaratra amin'izany ry havana fa ilaina tokoa ny mamony varavaram-pinoana eo amin'ireo izay mbola tsy nandray ny filazantsara an'i Jesosy dia mitsangana ambaravarana ka mandondona. Faly Jesosy rehefa nandre ny feony isika ary mampiatrano azy. Ireo izay manao azy fa miorina tsara dia mila mitandrina so lasa fahazarana sy isan'ny fanompoana izay tanterahana. Tsy maintsy kolokoloana ny finoana, velombelomina hatrany. Ny fijoroana vavolombelona ry havana dia fitaovana mahomby tokoa ahafahana mizara ny fahatsaran'ny Tompo. Aoka tsy ho variana ho mpiangonana ihany sika ry havana fa n'aiza n'aiza ilentsika, ny ninona ataontsika ny amin'ny asan'ny fitoriana filazantsara dia mandehany mitoriany filazantsara, ampianaro ny finoan'i Jesosy Kristy.
saino zany ary raiso tao voninahitr'Andriamanitra. Amen. Dia hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofonaina nomenao izay milaza ny fampianaram-potoana ho an'ny rehetra, dia izay efa miorina tsara sy izay mbola nivelany valanao tokoa ka zona mitory ny filazantsaranao. Mivavaka aminao izay nitahinao anay tsy raray mahafantatra izany. Iavaozana isan'andro amin'ny sehatra misy anay, ary amin'izay vavo no belinao marina sy mpanompo maty tokony ny teninao izay ity ianao Andriamanitra, ka hanasoa ny fiarahamonina misy anay, ahay misaotra an'Andriamanitra mandrakariva, ary ahay hitory izany amin'ny hafa koa. Jesosy, findreo ny firenenay, sitrandreo marary mila ny fivavakay, fampanasitrany ianao, koa toany ny asan'ny fitsaboana, atanjareo azo pahoriana ka ampinoninao, toandreo mareo fizikolona ireo sahirana. Vonjeo sy arovo zahay amin'ny toe-java-misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay, mitahianay amin'ny fihazakazanay, amin'ny fianarana, ny asa aman-draharaha, ny tokantrano, ny fikasana tsara rehetra, eny fivezivezenay koa, aperaka eo am-pelantananao Jesosy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy anay, no anaovanay izany vavaka izany, miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay koa manao hoe: raha nay eo izay any an-danitra, ao masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo ny anio izay anona sahaza ao anay, ary mamelahy ny helikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafana amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy amin'ny finoana riavana ny joana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra lorano fiadanany hahatonga anareo ho voatokana tanteraka ho azy, ikarovany avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo, mba tsy hanatsiny amin'ny andro iavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mitana ny tokony omeny Andriamanitra izay miantso anareo, ka ho efainy izany. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.